Salama daholo e. Alohan'ny resantsika ny tesa fividianana moa zany tena resantsika eto aloha. Fa alohan'izay a mijery an'ireto le fahorian'ny malagasy amty jirama ty a. De mba mety kely mba nisy zany mba fanadihadiana kely mba nataonay. Aloha tenenina ihany hoe iny zao ny zavatra mba fantatra misy amin'izy. Le malagasy a tena le vahoaka, tena mando facture le vahoaka. Alohany hoe na tsy nakanina satria mba tianana jiro izy a tena na rano. Fa le fanjakana mihitsy le fanjakana mihitsy tsy manana vola fa alohany andoavana an'le subvention fa aleon'jareo a manao ny daniny kibony a de manao sitrapony. De le vahoaka no miatoka na le fandoavana an'le vola farafaratsiny raha mba omeny alohany volan'le transporteur le transporteur le gasoil de mba mety le misy fanantenana kely fa misy nefa bloqué any amin'ny fournisseur izy de efa bloqué le zavatra de tsisy ninona azonao atao. De le vahoaka miatoka ny rehetrarehetra fa ny vahaolana an'io raha meko ny vahaolana ny fahazahoaka an'le tantara am'izay a ny vahaolana io a de avereny daholo aloha zay zavatra nangalariny lisandreo avereny amidio daholo a ireo trano natsangany lisandreo a ireo parka vidiny lisandreo ireo hôtely natsangany lisandreo a ireo université satoka andry be molotry reny avereny daholo ny vindina force hoaniny reny aiza ny volany soalala reny volamena nangalariny lisandreny raha reny rehetrarehetra ny tambatra voava io voalohany trosa na ampin'izay na miampin'izay na lasa isa mangataka mandoalika ary amin'ny fanafanana ny trosa zay voava io jirama io. Zay ny teneniko ny olona hoe tena ho sarotro a niza hitondra eo tena tsy manikivy fa tena mbola sarotro resaka jirama io noho ny adalan'le kisola reto zay ny amin'iny a mbotsika andresaka moa zany a de mbola tadidy anatin'ny lohakato aloha de ho teneniko satria zay mahavoatsika tsy mitenitsika rehefa misy zavatra tiatsika tenena fa tazomitsika eo le izy ny titenena tsy rajoelina tsony le rajoelina zany efa io moa ny anah de le rajoelina efa tsy problème tsony le problème fa reto mpanohatra reto milaza azy manapahaiza milaza mpanao politika sy ny reto mihitsy ny tena maneno satria tsy fantatra tsony izy tena fitiavana Tanindrazana ve sa tena fitiavana tiaka fahefana fotsiny le mpanao politika de anao ohatran'reto le style am'izao fotoan'izao reto le sénateur sy gouverneur reto a manapatra fahefana fotsiny am'izay toerana misy azy. Zay ve ny tedavindreo le manapatra fahefana tsitratsitratsy ny aty asina hitanareo io vaovao iny le vadin'le ambassadrice ny Union Européenne mipetraka amintsika io idolâtre nanao scandale ny tapabolana zay nanao scandale tao anaty roplanina ny agressé an'reto hôtesse le steward de nanimbazimba ny malagasy nanambanimbany malagasy tao anaty roplanina reny zany de nijerena fotsiny satria inona ny antony satria reny ny patron malagasy de nampidina tany Tunis moa le bandy le ranga de zay vao nakaty a Frantsa ny roplanina ny tiako atongavana amin'izy de zao mampatsiahy an'iny le bandy tao analakely le nidarika namelaka tamaina an'iny gardien tao amin'ny arkady iny a bandy anakely de nijereny le malagasy fotsiny ka zay rovina ihany tsika vao mba au moins masamy teny na masamy joro rovina ihany ko taingaina ny olona lava eo zay tika tongavana amin'iny fa zao tsika resaka an'le raharaham-pirena am'izay moa zany tsika mivoaka ary zany iny zao a le datim-pifidianana iny nefa nandrasany rehetrarehetra hipoitra daholo am'izay zany zao a le candidat le mpinambola le 0,1 rehetra so hipoitra daholo le mercenaire politika satria raha ivola tsy maintsy anana amin'ny candidat io de vitsy ny azo sponsor am'ireo candidat 0,0 satria raha 200 millions d'ariary miampy ny fond ny campagne ny propagandy sarotra fa io zany de tonga de fifidianana manambola io ary io a tena teneniko fa fifidianana dangereux be fifidianana io tandremo tsara maro ny miandry an'le hoe inona no lazain'le boakely ty a amin'ny alady Io zany moa fa fantatra fa tsy ho direct io fanambarana adaly io
izy tsy andeha nalabaraka ny tenany amin'ny direct hoe di baradaka eo satria miantony mifangaro anatin'ny lohany amin'ny fotoana io any lainga sy ny tahotra ka tsy ho afa-baraka eo izy satrotra ny anafina an'izany eto za de miteny aminareo fa tsy vitandreo tsony tsy raharantsony resaka nationalité io efa balahiny foana io fa ny programme anjareo am'izao fotoan'izao a dia no any amin'ny festival de baleine any Sainte Marie any ny affaire any ny business zay mamay andreo io Mahaleo mihitsy le olona hoe tena zao ve ny afaran'le le firenena io nationalité io a tsy rahany io ary izy a mijanona candidat zay ny tena tiako tenenina mijanona candidat izy fa iteny hoe mampalelo azy le olona nampanantenainy a ary izy a de irosaka candidat ihany tsarovy tsara rehefa miteny aminareo izy hoe zao no ataotsika zay Rajoelina zay anao azy izy zay ka zao tokana ihany zavatra telo ny lazaika rehefa teny aminareo hoe tsy tsika ho entsony ary tsy tsika ho hitatsony ty le hoe Rajoelina ty de reo tiany na ny CI ny comité international na ny vahoaka malagasy zay ihany ny tena afaka mandravany io manafona an'izany atao hoe Rajoelina zany raha misy fahatelo de fitambaran'ny mpanohatra fa iny nefa ny a olona lavitra ary karazany tsy hisy mihitsy fa zao raha fijeriko azy hatramin'izao hoe hitambatra amin'ny mpanohatra raha reo zavatra telo reo fotsiny tsy misy mesika fa avy langalatra hoe boekely io de tena azo tena mihitsy hoe pays hors la loi Madagascar fa de tonga de zay fetsy a sy mahay mangalatra sy zay mafy be zay ny manjaka ao zay ny izy fa ity zany a de fifidianana tena hoe kitoto ohatrany tamin'ny 2018 fifidianana kitoto reny ny tokony atao zany am'izao fotoan'izao tokony ataon'ny mpanohatra ny tokony ataon'ny vahoaka zay tianareo ny tokony ataon'ny mpanohatra fa tsy andro ray volana na 15 jours alohan'ny élection ndray vao ikorapotra baka hoe zao ahoana ny atao fa zao de efa mikaroka efa mikondoha hoe ahoana ny fomba anarahana maso akaiky an'ity fifidianana ity jereo tsara daholo reo assemblée nationale sy ny assemblée nationale ve miray kopaka amin'ny ACC iza amin'ny matahotra iza no tsy lelaka iza nefa apetraka fotsiny eo hoe anao zao ohatrany CENI koa io raha ny tena izy moa zany de tokony foanana mihitsy na CENI na ny ACC ahoana ny fomba nanakanana an'ireny le fraude autorisé tamin'ny 2018 reny zavatra nisy zany reny logiciel any amin'ny Raoul Dera sy ny namany reny amin'ny audista reny ahoana ny fomba imaitrizena an'ireny de ahoana ny fahanarana maso ao amin'ny ministéran'ny intérieur sy ny ao amin'ny atotany ao koa ny tena fosotra koa tao tamin'le fifidianana reny de ahoana ny anarahana maso an'le distrika sy le mifoko tany am'izao fotoan'izao apetraka zalahy reny a efa mipetraka fotsiny miandro zay vola miodina fotsiny ny fomba fanisana an'ireny le bulletin unique reny mbola problème be reny bureau de vote mahazo menace reny ahoana ny ataon'ny mpanohatra amin'ireny reny urna tonga de efa feno alohan'ny fotoana de borazona urna reny ahoana ny atao amin'ireny iny le pli tonga any amin'ny CENI iny ahoana ny PV fictif tsy mandeha amin'ny loany reny ny bureau fictif moa zany tsy lazaina ntsony foronina fotsiny misy bureau ary de déclaré lasa misy rangaty misy taux de participation lasa 120% nisy zany ahoana ny fomba imaitrizena zany zao de efa tokony karohana ny sopra sy ny menace mandritra ny propagande reny ahoana ny imaitrizena an'ireny reny manginy fotsiny reny moa zany simple mila comité de vigilance fotsiny ny mpanohatra de zay de tsekana koa reny tonga de vetivety tonga de misy fanakanana fotsiny tsy mahazo maka sary tsony
ahoana ny fandehanan'io karapifidianana io misy karapifidianana santoka mandehandeha de mitovy daholo ny bulletin reny bulletin précoce nisy teo aloha de io gadra amin'ny fidy io ve mba sereo ve resaka de signature amin'ny liste amin'ny électoral reny ahoana ny fandehan reny fa io tsy vita ny mivorivory fotsiny de mivory ao de miaraka amin'ny FFK mivory ao a zao anao efa 5 taona ngeny fantatreo fa izy fifidianana zao anao efa andeha calcule andeha angaro hevitra hoe inona ny tokony atao izy ny folo tokony totran'ny firenena zao ve anao vanao zany amin'ny FFKM anao inona ny FFKM satria hoe reo ny hoe andro maso ny fifidianana monana didiny inona ny anana FFKM ny FFKM nga manana force exécutoire nga ny FFKM fa dasa lasa mbola aka commission io am'le afantole tremblement face ty ndray zany 4F ndray zany lamody am'izao fotoana zao anara-maso 26 000 bureau de vote ny FFKM inona aizany anana zany za ny tenanareo marako amin'ny tenanareo io fifidianana io zay ataonareo ny fifidianana fa zao simple de zao na mialy Rajoelina na esorina zay ihany rehefa tsy vitatsika zay de tsika mihitsy ny ovy za ao anatiny fa rehefa tsy vitatsika zay de akinona amin'ny miaramila fotsiny sisa ny fahendrena fa tsy zavatra akoatran'izay tsy mila mifandrebreby mihitsy fa de zay ny fandehany na izy miala na izy esorina efa nlazaiko taminareo teto io manamboly reo ary manana force mitolona seho hatramin'izay na 80 na 2002 na 2009 zay tianareo nisy rendratra reny satria misy mandeha par moyen reny fa ny 2018 tsy nisy satria efa tapitra gorano reo tao koa ny vola nisy alatra be lehibe tao de reny lasa nanjaka am'izay ny mpanana sy ny karana am'izay no nanjaka ary reto le candidat tsy manamboly reto tandre mitrosatrosa fa tonga de ataony samy fianisiny ataony biankolisaka ao na ataony police économique amin'ny rovotra ao karana ihany manana vola espèce amin'ny vola ilain'ny candidat io ary io koa mbola tsy fantarako hoe iza ny azo autorisation de vol am'ireo hélicoptère sy jet ampiasaindrareo fa hokendaina io aéronef io ntsika moa zany de ny frantsay foana nalaitsika exemple fa ny frantsay tsy mbola lafatsy ny tombotsoany io izy zay ny frantsay ary am'izao fotoana zao tsy mahita olo izy fa de riboaika ilo io ny azo ahodikodiny io satria nangatangataka fa nationalité tany amin'ny tonatonana tany keo io ny azo nanaovana chantage la mais anay soudanité fa zao ahoana ny tombotsonay mibaziny de gauche ny ahoany il se passe io Rajoelina zao mbola azo ahodikodiny ny olona mijery lavitra le frantsay fa tsika gasy tsy mijery lavitra de le voky androany aloha tsy mijery ny zay taranaka any de rebrebe ny olona mifotsiny hoe démocratie makaty makaroa tsisy taiza misy tany démocratie zany tany efa mandroso ny manana an'izany efa mandroso lavitra ny tany misy an'izany démocratie zany fa mbola ohatra antsika reo Madagascar io ny aolo discipline aloha ny apetraka ao ny fa milamina zay tsika vao miresaka démocratie ary tsika mila maka ny toeran'le olona aloha zay fomba fiady mila maka ny toeran'le olona ahoana mba hahafahanao mianticiper zavatra efa zao zany tindreto atao fa ny hitako de angalatra fifidianana io ary raha resy izy tsy anaiky moramora fa ino moa zany tonga de arytsika maîtrisena aingana raha mandresy izy tsika koa aloha tsy anaiky mihitsy hoe raha mbola Rajoelina zany nitondrany firenena tsisy anaiky an'izany ary za rehefa tsisy anaiky an'izany za ao anatiny tena irotsaka fa hafa indray le olona mte tsisy anaiky an'izany mandeha mipetraka ao sinerenany de nefa nisy zay moa nyteneniko teo misy boay nyteny anazy zay tsisy an'izany tsony tsisy anaiky an'izany iala miteny iny ao any amin'ny première ligne ala ny nalakely sa ahoana sa raha hitazona ohatrany fotsy de miandry an'izay olona anao sorinao fa tsy misy anaiky an'izany Rajoelina zany tsony tsika mila réalisme mila pragmatique zay tena tokony anantsika
fa tsy rehefa voadona rehefa hoe zay vao hoe andeha anangana komity miarany safidy-bahoaka indray de de ndeha hiakatra plateau tsirairay indray iresaka zay fa io mivoaka aloha ny daty mbola daty fotsiny io aloha de kena zany hoe io ny daty mpifidianana fa mbola tsy hay zavatra tena iseho farak'izay teneko zay ninonina mitranga eo tsy misy raha joelony zany kosa aloha hitondra ny firenena zay aloha zavatsara ndresaka fa na izy miala na izy sorona ny fifidianana de iny konareo iny ny fifidianana raha resy izy tsy anaiky morimory fa tsika koa vonona mandresy izy tsisy anaiky an'izany mihitsy ninonina mitranga eo zay ny zavatra fiteneniko androany de samy courage daholo ny amin'ny alady aza manana tena misy hoe démission izy na iresaka an'ireo anaiky am'izay resaka nationalité izy tsy anay an'izany izy amafisiny fa ilatsaka izy raha tsy eo anatin'ity 3 andro ty anga nahazo amin'ny tendany izy de iteneniko fa teneniko raha fa hiala fa zao ilo ny azy de no fety izy aloha fatany ho any amin'ny festival des baleines na ny Sainte Marie mahamaina azy menakavy aloha zao zay raha fa disy samia mba honikeny daholo salut